fa andasaka rano amin'izay mangetaheta aho ary riaka ho amin'izay tankarakaina eny andasaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao aho ary vitahiko ho amin'ny teraka ao. Amen. Anio alahady 2020 martsa taona 2020 alahady izay mbola ivanjinatsika ny loahevitra hoe mampiorina ny mino ny fizaham-toetra. Alahady faefatra amin'ny kareny. Alahady ihany koa ny avako malala hitondrana mambavaka ny asafia izay ankoafan'izy ireo ny fahadimy taona eto amin'ny fiangonana amin'ny TND. Misy ihany koa ny asa sy fampaherezana aorian'izao fampioavana izao fandaharana fampioavana ny faharoa iavako izao fampona masina tanterantsika amin'ny TND izao. Mitondra ny akotr'Andriamanitra ao antsika dia ry zareo amin'ny asafia ihany amin'ny alalàna itony tena kira ataon'izy ireo. Ny dekona tompony anjara dia ny sokajy mino. Iomanantsika ny avako ny salamo 5:20 ny 9 fahavalo ka hatramin'ny 12 ary ny fanekempenoana ny Constantinople nanambaratsika ny finintsika an'Andriamanitra. Ho amintsika rehetra ny avako ny fahasoavana sy ny famonjam-po ary fihavanana amin'ny Andriamanitra Ray Jesosy Kristy zanakiny ny Ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Ndetsika avako malala hitsangana hisaotra sy hidera an'Andriamanitra. Ny salamo 5:20 ny 9 fahavalo ka hatramin'ny 12 no rahantsika mamaky rehetra izay dia mihira izay voalahatra eny amin'ny fafana ao raha izay kosantsika dia hivavaka. Ndetsika iariveny ampanao salamo manao hoe misarana Andriamanitra firenena ary asangato ny fiderana azy izay mampipetra fanahytsika amin'ny firenena ka tsy mamena ampontsika ny Jesosy fa efa nizapetrana eo Andriamanitra efa nanadio an-tena araka fanadio volafotsy amin'eny efa nampiditra ny akamfantoka ianao efa nanisaka mavesaka teo ambalana ianao efa nampandemilona nitsaka nkonay ianao nandeha namakiasakana zay fa nitondra ny mivoaka ao amin'ny fitaina mahatrehitra ianao. Amen. Oh,
mankalaza mandeha voninahitra ny anarana masina izay. Raha notahinao tratra izao maraim-baovao izao indray, andro voalohany amin'ny herinandro ity, namakivaky ny lohasaly fahafatesana mantsy izay, fa nitondrana ny voaka ho amin'ny fitahiana matritrika tokoa ianao. Andriamanitra tomponaio, ankehitriny dia irina indrindra ny fahinao masina hameno anay. Ataovy tafahoana aminao Andriamanitra izahay. Hatreo feno izao fanompona masina izao mba voninahitra ny ireo masina reny ihany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no novany vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana lehibe. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika rehetra koa. Mialohany anaterana ny voankazo mamy, dia ny hira 7:100 ny andininy voalohany no ataontsika.
mpamboly kristiana sady mitsikina hoe tsisitsiny e alohan'ny akontsiny fa ny amparatsika olombelona dia miavana trano ny heritony somalen'ny fanahy izay mahavaly ilay mpamboly kristiana dia izay rehefa izy mampantanao ilay mpamboly kristiana tsika koa rehefa izy mila manana fandefenana fa izao raha mbola tsy manana ny Kristy ao am-potsika tsy afaka anio amin'izany mihitsiny fa androany aza mangataka azy toy izay mbola tsy nanay Jesosy Kristy aoka izy andray azy ao am-pony fa ho lava azy rehetra kasaina dia andao ntsika hitsangany amaky an'ilay teny menokompantsika teo maveritsika Romanina toko faharoa folo ny andininy faha-raika amby roapolo ataontsika mafy be averitsika mafy be dia rezanantsika i Jesosy tianay misaotra anao fa tianay tokoa ianao ka mbola afaka fahatsarany teninao tamin'reto krisizatoreto misaotra toy fa natoky izahay fa ho tafapita ny afatrao amin'ny alalan'ny teny izay nomenay fa mangataka izahay ny amin'ny anomezanao anay fanahinao masina ahafahanay mandray sy mantanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manaovana izany izany amen afaka mipetraka ianareo manjavelo voninahitra alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia mbola hiary vataka ry Andriamanitra rainay eo rainay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zokinay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay ary misaotranao no nitatananao sy nivindinanao anay tsirairay avy ka tafavoreto an-tranonao amin'ity maraina ity raha maky ny teninao sy iainy ny afatra evanao izahay dia mangataka aminao mba androsahanao ny fanahy-masonao aminay tsirairay avy ka nokatra ny fo sy ny fanahinay andray ny afatra avy aminao ka tena ho tanindonaka anirin'ny voatsara ka ho tonga fanasin'ny tany ary isorovavolombelona izara ny fahasoavana avy aminao izahay ny mpamponao izay tonga ny afatra avy aminao kosa dia ho ampiteneninao avy amin'ny alalan'ny fanahy-masonao ka manambara izay tena sitraponao aminay amin'ny anaranao Jesosy mangatanay izany fataka izany sotra tokoa amen miaraka makany teny soramasina tsika rehefa Deuteronomia toko fahavalo Deuteronomia toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo Deuteronomia toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anarany tompo ny lalàna rehetra izay nodidiko anao anio dia tandremo arahinao mba ho velona ianao ka iamaro ariditra sady amiovany tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy ary tsarovany ny lalàna rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitra anao tany Ezitra izao tontolo izao ampaneritrenanao sy izany toetranao ary alàna izay eo ambonao na hitandrona ny didiny ianao na tsy dia nampaneritrenanao izy ka namelanao dinoana dia nanomeanao ny mana ho aminao izay tsy fantatrao na ny razanao nampafantarinanao fa tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa izay rehetra loatra ny vavan'i Jehova ny veloman'ny olona ny fitafianao tena aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy mivoky izao efa fotoana izao koraoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany ny fananaran'ny Jehova Andriamanitra anao ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy atahorana azy
fa Jehovahandriamanitra ao efa mimpiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano ary ranon'lalitra eny amin'ny sasany dia mivohitra tany misy vary kritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary tonga dia danitra tany misy azo oliva sy tantely tany izay ihinananao anina ny fanaranam-po sady tsy hanazava-mahotra foly eo ianao tany misy visy vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny imiadinao varana ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehovahandriamanitra ao ny tany soa izay nomeny anao dia mitandremo fandrao atononao Jehovahandriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsikiny ary andanany izay didiko anao fandrao rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondrana losinao ary mitombokoa ny volafotsinao sy ny volaminanao ary mitombo ny fanananao rehetra iavinavana ny fonao ka ho adinonao Jehovahandriamanitra ao izay mitondra anao ny voaka avy kany amin'ny tany Ejipta tamin'ny trano namam-bevozana. Mbola toizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny Luka 4:20 any amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Luka 4:20 any amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Menarany tompo ary misy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe ary moa Jesosy taminy hipanjakan'izay Kristo mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanosoa fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo fa iza moa no lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo tsy izay mipetraka mihinana va fa izao dia eo aminareo toy izay manompo ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy niaratra tamiko koa izao dia manendry fanjakana anareo tahaka ny anendreny raiko ho ahy mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka eo ambony seza fiandrianana hitsara ny firenena Israely eo amin'ny folo ary hoy ny tompo ry Simona indro Satana efa nilofo nitady anareo hokororoheny toy ny vary nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirizo ireo raharainao. Epistily faharoa Korinthiana, toko fahafito, andiny fahafito ka hatramin'ny 20. Korinthiana faharoa, toko fahafito, andiny fahafito ka hatramin'ny 20. Ary tsy tamin'ny nahatongavany any fa tamin'ny fampiononana izay nampiononana roa azy koa nanambarany taminay ny fanioninareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotonareo anaiky ahy ka dia maika ny faly ao fa na dia nampalahelo tamin'ny epistily azy ao dia tsy manenina intsony na dia nanenina ihany aza teo fa fantatro fa efa nampalahelo izany epistily izany kanefa vetivety ihany ary ny faly kosa ao ankehitriny nefa tsy noho ny nampalelovana anareo fa noho ny nampalelovana anareo mba hibebaka fa nampalelovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay matsanjoka na amin'inona na amin'inona fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fivegarana ho famonjena tsy hanenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo izao tontolo izao fa indro izay nampalelovana araka an'Andriamanitra zany ake izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo eny fialatsiny manao ahoana fahatezerana manao ahoana fahatamorana manao ahoana faniriana manao ahoana zotokoa manao ahoana famalinana ratsy natao manao ahoana tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izay raha izany ianareo koa na dia nanoratra taminareo aza aho dia tsy nanao izany izay tsy marina na noho ny aritra izay tsy marina fa mba aseho aminareo anaiky an'Andriamanitra ampazotonareo anaiky ahy ary noho izany dia nampiononona izahay ary tamin'ny nampiononana anay dia vao may
fanetitos fa ianao rehetra efa namelobelona ny fanahy ary na misy nataoko reare tamin'ny aminareo dia tsy mahamenatra izany fa tahaka ny lazanay marina taminareo ny zavatra rehetra dia tonga marina koa no realeanay fa mititosy ny aminareo ary vao maika ny raikitra aminareo aza ny fony raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy tena be ny fatahofan'ny sain'ny mpamitana nandrasanareo azy Lai masino Volare di fama allora le musiche mi faccio anche lei di qualcuno. Gesù Cristo mi sono famoso di fronte in Rai. Ma più se te non sa come andare a fare ma zakati kuna ndio sifuna hapa jinsi vile jana sichokuna ka ntadichana na hishontwa demission concession amen litena de mancha anfiolena na zao fotoana izao zay fanazana fa ditona ny miasa fiaty amin'ny koritiana voalohany toko fahatelo andiny fahasivy zay no hoan'ny lehilahy koritiana voalohany toko fahatelo andiny fahasivy zay no anjaran'ny lehilahy koritiana voalohany toko fahatelo andiny fahasivy tapany voalohany any ary misy salamo fa enina ambinipolo tapany faharoa ny amin'ny vehivavy averiko salamo fa enina ambinipolo toko faharoa tapany faharoa no amin'ny vehivavy koritiana voalohany toko fahatelo andiny fahasivy tapany voaroa ho an'ny lehilahy ary misy salamo fa enina ambinipolo toko faharoa tapany faharoa no amin'ny vehivavy izao dia ny lehilahy rehetra no miara-mamaky ny koritiana voalohany avarinany telo isa roa telo mafimafy amin'ny mahalirantsika fampiara miasa mamaly ny vehivavy manao hoe homevoninahitra izy ho fiderana azy rehefa mialana rehetra amin'ny tompo ny fotoana tahaka an'izao dia fotoana lehibe satria ahafantarantsika marina hoe ohatrany ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra ity ten'Andriamanitra ity dia tsy hovoana amin'ny loha hevitra izay raisin'ny fiangonana antsika io satria manao moa loha hevitra mampirona mino ny fizaham-petra ny fizaham-petra eto dia tsy araka izay mieritreretantsika azy ny fizaham-petra matetika dia hoe mety nisy zavatra nanahirana mety nisy zavatra sarotra be mihitsy ka tafavoaka tamin'izany fa eto ka ity ten'Andriamanitra anankiray ity dia fizaham-petra teo amin'ny Paoly apôstôly sy Apôlôsy dia somary zava-kely le izy eritao sy tapany Paoly apôstôly nitombo tena tao Korinto niroborobo be fiangonana tena nitombo maro ny mpino dia niala teo izy ary rehefa niala teo izy niverina tonga ndraiky kosa ny missionnaire atao hoe Apôlôsy izay nanao ihany koa ny asa ary vao mainka ny anyroborobo izany asan'Andriamanitra izany dia izao zavatra mitranga
lasa sarana ireo mpino. Rehefa sarana ireo mpino dia hoe zay anaraka ny Apôlôsy na zay anaraka ny Paoly dia nanomboka ny fizaham-botra. Jereo tsara ny Soramandry amin'ny Korintiana voalohany manao hoe amin'ny raharahany tontolo teny sy ny mbola izahan-toetra azy. Izahan-toetra kay ny tontolo teny dia izao. Rehefa hoe anaraka ny Paoly na i Apôlôsy dia tsy mba nrehareha i Paoly na i Apôlôsy. Tsy hoe zany tena nazo olona be na irehareha Paoly ianao nga mba hifasitry moa Jesosy tao Damaskosy efa mba semonga ianao. Na hiteny koa i Apôlôsy raha ohatra nareo anaraka ny Paoly dia raso Paoly fa zany tena mahitolo teny tsy nanao an'izay izy. Fa ho Paoly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Tao mampiseho asaratsena hoe fampisanamina izy roa lahy dia miteny hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ireo olona rehetra izay misaraka zany nanjary mahitany Paoly apôstôly sy Apôlôsy mifankatia dia hoe inona moa no tokony hisarana rehefa malala rehetra amin'ny tompo dia izao. Isika rehetra izao tany amin'ny tranoisantsika rehetrarehetra tany izao tsika tonga eto. Tsy misy afana ihany. Tsy misy afana mahay mahatanteraka ny asan'Andriamanitra zato isan-jato isika fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany no nahatanteraka ny asa rehetra. Izay nilazainy hoe tompo vy tokony asa. Isika rehetra izao nizarazarain'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana samy hafa fa ny tompo ray ihany. Ao misy maniry, ao misy mamitendry, ao misy mamiteny, izay mahatonga antsika tao anatin'ny tafana anankiray. Tsy misy hafa itsika, tsy misy ambony, tsy misy ambany eo anatren'Andriamanitra. Mpiara-miasa aminy itsika. Ka rehefa mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia izao, tsy hoe izany no mikaiko an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mikaiko ahy. Izy no maneraka. Ka rehefa iran'Andriamanitra itsika, ary tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra. Isika rehetra izao tokony andraikitra amin'izao antsoantson'Andriamanitra izao hitantenao ny asa. Tsisy afa-miala na iray ary. Izay manatsofina aoka izy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Tadidio fa misy namanao very any. Tadidio fa misy avanao akaiky very any. Efa mba nambaranao azy hoe marina. Tiany Jesosy vonjeny izy. Efa nambarako ve. Ankehitriny ary dia mandray anjara ila miasa fiara. Ila mitondra lohateny mifo azy. Amintsika rehetra izao ry havana. Ho sanatra avy. Raha hoe mbola tovitsika. Mihiritsika izao. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitra. Tamin'ilay famonjen'Andriamanitra, ambarao amin'ny hafa ny famonjen'Andriamanitra. Manasa mitiavana ny miasa fiara. Manao ilay ira hoe mifo azy.
ary amin'izany ihany zany ny Israely sisa izay tsy lingana amin'ny taranaka Jakoba dia tsy hiankina amin'izay nameny azy intsony fa Jehova iray masina Israely ihany ny ankinany marina tokoa ary izay sisa amin'ny Jakoba dia hiverina ho amin'Andriamanitra mahery. Dia malala rehetra ny tompo indray amin'izay nisy ankizy vakely izay ampijaliany namany foana. Isanandro izy dia ampijaliany namany. Hitaraina ny rainy izy, ny raina sady goavana no maniady mahay zavatra rehetrarehetra. Dia hitaraina tamin'ny rainy izy dado zady ataony ankizy nyzao foana, ampijaliany ankizy. Dia hoy ny rainy araso fa hiaraka aminao any. Ary tonga ny fotoana anankiray dia miaraka tamin'ny rainy ity zanany. Iza mamono anao? Retsy. Iza mampijaly anao? Retsy. Dia nanantona ny rainy. Noentiny ireo zaza. Atao aminareo entina ny iray aman-drenareo. Faly ilay zaza lakely. Na tsy hoe manana ray izy. Izao anefa ny tao an-tsaina. Izay tsy mitovy tao an-tsaina ilay rainy. Ny eritreriny dia izao hoe rehefa tonga any izao ataony dadanay mahita. Rehefa tonga teo anatrehan'ny ray aman-dreniny dia hoy ilay ray izay goavana sady tena mafoa tsara. Nieritreritra ilay zanany, tonga dadanay mahita amin'izay zao io. Hoy ny ray hoe izao amin'izao sisy aza ny aditra fa miavany nareo. Ny resaka fananarana teo ity iray goavana izay nianteran'ity zaza. Vaky izy, valalanina izy. Ary ny gaga nangeza dia tahaka an'izany ary tsy nieritreritry ny amalifaty. Ry ava malala rehetra amin'ny tompo, mety zao fiara-piasan'Andriamanitra isika androany dia mety heran'Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahery fa mindra fo. Andriamanitra mahari-po, mamela herika, manamaivana manjo. Amintsika rehetra ao misy manana mavesatra. Misy arikatrehana any. Apetraovan'ny tompo androany eto izany enta mavesatra izany fa Andriamanitra mahery ny vavahana. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Izany indrindra dia afaka ho ilazana amintsika fa tsy lany Andriamanitra tonga eto. Fa ny fanamasina no baiko anao no tonga eto naneraka anao eto. Tsy safidy anao eto. Fa ilay Jesosy Kristy nefa nifidy anao fa tsy ianao nafidy azy. Izany indrindra no isaorana indrindra natokopira mbabatotafo manao ny hira anankiray mitondra ny lohateny Andriamanitra mahery.
Amaramarina zany dia izao fotoana izao tsika riavana. Misy antsoantsika fitiavana ataon'Andriamanitra antsika. Vonona ve ianao hanatanteraka zany asan'Andriamanitra izany. Tadidio fa tokony tsy ho fitenitsika intsony ilay hoe kristianina tsotra. Ilay kristianina tsotra dia izao hoe androany dia amin'ny herin'ny androany iray dia na tsisy amin'ny herin'ny androany dia an-tapabolana na amin'ray volana. Tokony tsisy tsony zany. Fa ny tontolo-piainanao isanandro dia tsarao fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Dia tadidio manomboka androany. Fa misy zavatra anankiray izay mivelatra be etsy am-pitandrefana etsy. Dia misy hoe vinany fijikairana ambavadin'ny tafo. Mety misy tsy nahita, mety misy tsy nahita, ary mety efa misy namaky, fa mbola tsy niainany tsara. Fa androany averiko aminao tsara ny zavatra voasoratra ao. Misy an'izao ny teny ao. Dia nareo manonona hoe Kristy, izay ny tenenareo. Inona teny antsika? Izao ny tenenareo any. Za manao hoe mijoroa amin'ny finoana any mivavaka mamy amin'ny mitority filazantsara ny dia mifankaty, dia mifankaty. Azonareo vakiny izay teny izay eo rehefa mivoaka ianareo amin'ity taona ity. Dia izay no vinantsika sy ny manak'izay atsika. Izay ny vinantsika. Anamira anankiray ny tanketsy antso fitiavana. Ao aoriana izay dia arahan'ny faranany miasa fiara amin'ilay hoe be fanahina. Riava manapa-hevitra amin'ny tompo izao nitsarofy maniraka Jesosy Kristy. Fa hoy izy milaza aminao ankehitriny hoe fiadanana ho anareo tahaka ny any ranoray ahy ho any rahako anareo kosa. Izany no baiko ny tompo aminao. Anao inao sa tsy anao? Tadidio fa ho antaninanao zany amin'ny ira farany. Inona mba nataonao mihoatra noho ny sasany? Rehefa tonga eo am-baravaran'anitra ianao, sao dia adinao hoe nanambara ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Antso fitiavana no ataon'ny tanketsy be fanahina ka aza matahotra mamoketo fa Jesosy miaraka aminao. Izay hira faharoa izay natao amin'ny asa fiara. Ny sekoly tanketsy eto Ambavarintafo dia faly miarahaba ny miasa fiara amin'izao fankalazana fa 5 taona nijoroany izany
sampana izany tenin'Andriamanitra izay ery amin'ny vozana mandrakariva ny asa rehetrarehetra izay ho tanterahana no tianay ho zarena aminareo ary tianay hampaherezana anareo amin'ny asa lehibe ankinin'Andriamanitra aminareo indrindrindrindra ny amin'ny taona maromaro mitsengerina mbola ho avy. Isaia 1:7, 5:10 efa haitsika tsara izay fa tena iainantsika amin'ny fonoana. Mivaky toy izao ny anaran'ny manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, mitantana anao amin'ny tanànakavanany fahamarinako aho. Amen. Hira anankiray hira fidirana no ialantsika tanitesana itsy arany sanantsika rehetra.
Andriamanitra tompo orainay izay nilanitra isaoranay ianao eny, isaoranay mandrakizay mandrakizay. Tsy mitsahatra miteny aminay ianao, ary tsy mitsahatra mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao, izay noraisinay tao anatin'ny akatra ankira, izay nomenao anay tamin'ny alalan'ireo hira nataon'ny tompom-pihira. Andriamanitra, manoloana ny fitiavanao Andriamanitra dia mahatsiaro manjakariva izay efa mparota, tsy mendrika marotomolotra manato fitondratena raha tsy manjakariva eo anatrehana.
isanandro mantsy izahay dia manota eo anatrianao ary izay pafinaletanay ihany no ataonay malaky mivily lalana any amin'ny tsy izy izahay tsy manatanteraka sitraponao Andriamanitra koa izany indrindra ny fonanay ibebanay iantoranay indray ary iverenanay aminao Andriamanitra misaotra indrindra Andriamanitra fa eo ianao miteny aminay mampahery anay mananatra anay ampoanay miafatra izay norenesinay tamin'ny alalana mihira sy tany hafa teo Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra amin'izao vanim-potoana ny karin'izao tokony ho andininay tena sy iverenanay aminao Andriamanitra aizany mifikitra aminao Andriamanitra ka ampijoro anay sy ampiorona anay natoinona fizantoetra lalovan'ny fiorona sy lalovany tsirairay avy dia mahatoky izahay fanotana eo Jesosy Kristy miazona anay ka mampijoro anay ary joronay vavondena mandratsay ambara-pahitanay amin'ny Jesosy Kristy ny amin'Andriamanitra Jesosy tondram-bavaka izahay ny antopira miasa fiara mahatsy amin'ny fahadimy taonany ka tamin'ity andro an'ity no anokafana ny fahadimy taonany izany fikambanana masina izany ampaherezo izy ireo ahavita ny asa fitoriana ny filazantsara anao fa baiko manindrindra izany Jesosy mba hanehoana ny voninahitra hamonjena ny fanan'olona maro eny azo tontolo izao omeomery ny birao ny mpikambana tsirairay ao anaty izany fikambanana masina miasa fiazany izay tariany filohany mba tena ahery tokoa indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra mamaivay lalovan'ny firenena sy ny fiangonana izao Andriamanitra tompo rainay mitondram-bavaka izay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny foibe JKM taio tanteraka Andriamanitra ny synode lehibe tanterahina amin'ny volana aogositra ho avy izao aza velana misy zavatra hafa nakatsakana izany aza velana misy zavatra hafa tompo anembatsembana tsantaterana izany fotoana dehibe masina hanovana tantaran'ny fiangonana izany indray meomero ny filohany JKM ny mpirampendraikitra foibe ny président synodal ny mpendraikitra foibe rehetra hihevitra mandrakariva ny ampahapandrosoana ny fiangonana manerana izao tontolo izao Andriamanitra tomponay mitondram-bavaka izay izao fiangonana misanay izao toanery mandrakariva ny mpampiangonana ny mpitandrina ary indrindra ihany koa ny mpandray fanasany tompo ny vita batisa na ireo tsy vita batisa azy mba hevitra mandrakariva izay mpampandosoana ny asanao ita fiangonana Andriamanitra mitondram-bavaka ny fiainan'iray mandray mpitandrina mianakavy izay meoery omeo fifaliana alaviro izany mpitandrina mianakavy izany ny fisentomana eo ampanaovana ny asanao Andriamanitra hahavitana izy ireo ny fiazaka zany tsara dia ny fitoriana ny filazantsara na Jesosy Kristy ka hifikitra marina ny fitiavana tokoa ne izany fanomponao izany ary tsy hiala ny fahamaren'Andriamanitra mandrakizay Andriamanitra tomponay jereo reto fiangonana jereo ny tokantrano ny sambaravarana ny olona tsirairay manondrika ny lohany eto anatrianao mitady anao Andriamanitra miantoraka tanteraka potika sy fijalian'i Jesosy Kristy misy aminay reto ny tompo manana olana misy ny tsy salama misy lalovana ady sarotra samihafa fa matoky izay fa miandany aminay anao Andriamanitra ka mangoraka anay ianao Jesosy Kristy ary mampandresy ny fiangonana ataonao miavaka tokoa tompony manompo anao sy tsy manompo anao fa fantatray tokoa mantsy fa mpandresin'Andriamanitra ay noho izany tompo ireto fiangonana ireto dia mpandresiny amin'ny Jesosy Kristy Jesosy malalo mitondra ambavaka izahay ny firenenay
mandalo atsarotra ny firenena akoatra ny adila politika eo ihany ko toko ny valanaretina ny covid-19 zay mampivarahotana izy tontolo izao ary mbola te hangenja ny fiangonana, mbola te hanitaka izy tontolo izao, mbola te haniba ny fiainana mahalolona. Ianao Andriamanitra sano angatana ianjara izany tsy ho amin'ny firenena ity. Fa nasitrana izay rehetra marary ny tokoa. Naiza toerana misy izany olona tsirairay avy izany. Jereo ny mpitondranay mamondrafo amin'izy ireny, ampandehana fahamarinana izy ireny. Ary ataovy matahotra anao Jesosy Kristy, handray anao Jesosy mitongo sy mpamonjy azy ireny. Andriamanitra, amakivaky ny herinandro vaovaonay indray izay. Sitraka tokoa tompo ny mametraka ny herinandro vaovaonay ho eo ampelakana anao Jesosy Kristy, ho ahenony ny favaka mahina fampiarahanay tsara avy. Mino sy manao tena ary matoky indrindra izay fa anatanteraka ny fikasana tsara ty anatin'ny kristianina tsirairay avy. Fa na dia tsy mangataka izay dia mihoatra lavitra noho izahay anangatainay sy ny fanorinay no efa omena ho anay sy atolotra ho anay Jesosy Kristy. Ny vavakay dia ampiborony amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izy tonga le ny fanjakana atao le ny sitraponao. Letsika rehefa fitsangana anambara ny fitsika rehetrian'Andriamanitra ny lalàna ny apôstôlika fanekipinona lalana isika minan'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany ary zavatra rehetra nanitana azy ary an Jesosy Kristy tompo iray izay nalatokan'Andriamanitra nateraka ny ray taloha rehetra ny mazava ilay mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra. Tonga okunisi unatana spitali mfano kitanasi kuna panspotulatis mitzalis kanalevi mitsana kama anafapil wara seke sutatis niaka fanelatis ari pecho kwa kabanantai avene ninjaya funyaita tsara mbenasima ari manda sai kwanzaka isija mili pale masi kusta pania saya damresa sana são os Isto é muito tempo para a panela. E se a minha família não é